Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra izao larobia maraina fa 20 volana aogositra izao. Soran'Andriamanitra isika mbola tratra izao maraina vaovao izao indray fa tsika mandray ny ten'Andriamanitra. Loha anderantsika ny amofonainan'io dia vavakisika. I Tompon'Andriamanitra io mbola ve-pisaoranao izahay ny amin'ny tombonaina izay omenao anain'io, misotro anainy koa izay mamelombelona sy mitatana ny fiainay tsirairay avy. Angataka aminao izahay mba tsy hanalavitra anay ianao fa hanoro sy hanome zavatsoana aminay tsirairay avy eto, ka hirezo ny kivy ary omeo ny hery avy aminao ny tsirairay avy, aminaran'i Jesosy, amen. Fa teny mofonainantsika androany dia manao hoe zavatsarobidy rantsanina na diovina. Alaina amin'ny Isaia 7:20 manao hoe: indro no dioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy, efa nizaha toetranao teo amin'ny memy fahoriana aho. Amen. Ny afo fanjenjehana dia tsy natao hanimba, fa hanadiovana sy hanatsarana ary hanamasinana. Raha tsy misy ny fitsapana dia tsy ho tsapantsika loatra ny filatsika an'Andriamanitra sy ny fanampiny, ka anjary avinavina sy hevitra ho mahavita tentsika. Ao anatin'ny fitsapana ny tokony ahitantsika pirofo fa miay antsika Andriamanitra ary maniry ny sitona antsika ho eo aminy. Tsy ny finaritra ny mila mpitsapy fa ny marary, ary ireo izay poritra mafy ka mila tsy haharitra intsony no mila fanampiana. Ny antso atao amin'ny hiaretantsika ny fizahantsoetra dia manam-pirofo fa mahita zavatsarobidy ao amintsika Andriamanitra, ary ireny ny ampitombo an'izany. Tsy sahirana handratsana antsika izy raha tsy mahita n'inon'inona izay mety hiderana ny anarany. Tsy mandefa vato tsy misy vidiny ao anaty afo fanjenjehany Kristy, fa ireo vato sarobidy izany tokoa izany toetra. Ataony mpanjedika ao anaty afo ny vy sy ny firavaka mba ahafantarany toetrany, ary avelan'Andriamanitra ao anatin'ny afo fahoriana ireo voafidiny mba hitan'ny toetran'izy ireo. Mety mbola betsaka ny asa tokony ho tanterahina amin'ny fanorenan'ny toetrantsika. Mety ho vato tsy mbola voapaika ianao ka tsy maintsy ahitsy sy lamaina mialohan'ny ametrahana anao amin'ny toeranao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Tsy misy olombelona mahavita an'izany asa izany fa Andriamanitra rery ihany, ary aoka ianao izao ahazo antoka fa tsy hanao fipaihana tsy mitondra soa izy, fa ny fipaihana tsirairay ataony dia ampitiavana hiantoka ny fahasambaranao mandrakizay. Fantany kilemanao ary miasa izy mba hamerina amin'ny laoniny fa tsy hanimba. Rehefa misy fizahantsoetra to tsy hay hazavaina dia tsy tokony avelantsika ho simba amin'ny fiadanantsika. Toy ny ahoana aza ny tsy rariny atao amintsika dia aoka tsy rehatra ny fahatezerana. Manimba ny tenantsika ny fiheverana malifaty, sady manimba ny fitokitsika amin'Andriamanitra izany no mampalahelo ihany koa ny fanahy masina. Fa ny ry ny Tompo ao amintsika tsirairay avy dia ny atokisantsika azy hatramin'ny farany, ary azadino fa miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika. Amen. Afakitsika ry Tompon'Andriamanitra eo misotro anao izay ny amin'izany teninao izany. Meo anay ny faharetany avy aminao, ary ampianaro izahay hiaritra, hibanjina anao mandrakariva mandritra ny fitsapana rehetra, ary anatombo ny finoanay hatrany ihany koa anatin'izany, ka aoka tsy hala ao aminay ny faharom-po aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.